Ny fasahirana ireo mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny commune manodidina an-drenivohitra dia tsy vitsy ireo commune mikarakara fisoratam-panambadiana faobe. Isany amin'izany ohatra ny teny amin'ny commune Ambohitrimanjaka teny ny talata lasa teo no nanatanterahany ben'ny tanàna an-toerana izany fisoratam-panambadiana faobe izany. Voromaro ireo mpihavana sy mpinamana ary ireo mpiray monina teny Ambohitrimanjaka ny talata maraina teo nanatrika ny andiany faharoa amin'ilay hetsika fisoratam-panambadiana faobe izay nitanterahany teo anivon'ny commune Ambohitrimanjaka ka mpivady miisa 12 nanatanteraka izany. Nanambara ny dokotera Randriatsitovana Raherson ben'ny tanàna Ambohitrimanjaka fa noho ny fangatahan'ireo izay tsy nahafen'ny antota taratasy ilaina tamin'ny andiany voalohany no antony nanatanteran'izy ireo izao andiany faharoa izao. Amin'ny alalan'ny commune Ambohitrimanjaka eo androany ben'ny tanàna izay manoloana anareo ankehitriny dia mba mifono isary horentanitra fa manomboka amin'ny masoandro ireo dia mpivady tanteraka ianareo isan'ny hetsika goavana indrindra dia no ataonay ankehitriny dia ny soram-panambadiana faobe zany. Ary isan'ny hoe adidin'ny commune indrindra zany soram-panambadiana faobe zany satria manomboka amin'ny tokantrano fitiavana firenena ary amin'izany tokantrano zany izay olana rehetra mikasika ny tokantrano dia miantsaika any amin'ny fokotary miantsaika koa ny commune dia androany isan'ny faharoa amin'ilay hetsika soram-panambadiana faobe ray volana lasa dia nisy 5 no natao androany kosa dia 12 no natao no ny fahalavita n'ireo kopia sy zavatra mitsanga amin'ny ireo olona ireo zany dia mbola nitohizana koa androany. Tsy nanafina ny hafaliana ireto mpivady ireto ary nankasitraka tanteraka ny finiavana izay nataony eo anivon'ny commune. Araka ny fahenona tamin'ny président Pokotany dia vevy nisy fisoratana faobe dia isoratra zay fa 9 taona zao vaviray dia zao zay voavolina isoratra dia misoratra amin'ny ben'ny tanàna fa raha tisy anazy tsy vitsy zao fisoratana izao dia misoratra toa. Raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna dia miezaka hatrany ny commune amin'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny tanàna na dia mbola ao anatin'ny fahasahiranana aza ny firenena satria raha tsy ilaza afa-tsy ny fanamboarana rarivato ny lalana mampitohy any Ambohitrimanjaka sy Anosimanjaka dia teo ihany koa ny fanamboarana tohadrano teny Ampirika. Ankoatr'ireo anefa dia mbola olana goavana ho an'ity commune izay ahitana mponina miisa 503 alina ity ny fampidiran-drano eny Antsapanana izay manondraka tanimbary 210 hektara ary ahafana mamatsy vary any Antananarivo raha havitana barazy. Nambarany ihany koa fa fanamby lehibe ho an'ny commune ny fitadiavana famatsiam-bola ahafana manamboatra ireo lalana ratsy eo anivon'ny Fokotany 5 amby 20.